Coucou! Partage kely indray androany. Raha ohatra ka ianao anisan'ilay olona mieritreritra hoe mila tonga lafatra vao afaka manantona an'i Jesosy, tonga lafatra vao afaka manompo an'Andriamanitra, manompo an'i Jesosy, miresaka aminazy, mahazo an'izay relation de cœur à cœur amin'ny fanamasina izay dia ho anao ity vidéo ity. Voalohany aloha izy Jesosy hoe ao amin'ny Luc 5:31 dia miteny hoe ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Marina izy hoe tsy ny olona salama tsara no mila médecin, mila dokotera isika, mila dokotera fa ny olona marary. Zay rehefa marary izao tsy miandry salama vao andeha ho any amin'ny dokotera parce que là c'est ridicule. Dia zay no tiako apita aminao, tsy hoe miandry anao parfait be afaka manantona Jesosy. De toute façon tsy afaka miala amin'izay fahotana izay zavatra manimbatsimbana ny fiainantsika, mandoto antsika izay tsika raha tsy Jesosy mihitsy no manadio antsika amin'irany ny fanamasina, no mitarika antsika ao anatin'izay vie de prière izay, ao anatin'izay vie de communion miaraka amin'ny Jesosy zay. Izy irery ihany no afaka manome antsika an'izay hoe perfection izay satria il est parfait. Et la perfection emmène la perfection. Azonao, la perfection peut donner la perfection à quelque chose. Bon, je dirais en 1 Corinthiens 15:53 zao misy hoe car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Tsika zany tena hoe imparfaite. Bon, resaka perfection tsika imparfaite, on pêche, manotatsika, on fait des choses, on pense des choses et on n'est pas du tout parfait. On fait des erreurs, on est d'accord. Pas le Saint-Esprit travaille en nous, miasa ao anatsika fanamasina, manala an'izay tsikelikely fa tsy vitantsika rery zay. Aza mieritreritra mihitsy ianao havita an'izay rery hoe rehefa ohatr'izao vao makany am-piangonana rehefa aleoaloha za hanao an'ity dia rehefa vitako mihitsy ity vao makany non, tel que tu es. Enao ohatran'io mihitsy ny avean'i Jesosy manantona azy ho voninahitra Jesosy, satria raha ohatra hoe miandry ana parfait vao nanantona Jesosy tena tsy possible mihitsy. Fa tao anatin'ny fiainako taloha mihitsy no efa nanantona an'i Jesosy dia izy no nanala an'izay zavatra nanimbatsimbana ny fiainako, nandoto anahy nanimbatsimbana an'izay hoe fifandraisana aminazy izay, izy nanala azy dia là c'est fini.